Miobi ho an Jehovah ary tany rehetra, manompo azy amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Ao koa fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olo sy ondry fiandriny. Andriamanitra, misaotra anao izay nomenao ity fotoana mampity, ampioman'ny fomba amam-panahinay raha handray ny teninao izahay. Izany iriko tononona miaraka amin'ny familana Nilokay. Amen. Fifaliana ho anay mpisavalahana avy any amin'ny distrikana Vahatetezana izay soloko teny eto, ny miarahaba antsika tsirairay avy tratry ity sabata ity. Ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika, koa dia raintsika Andriamanitra noho izany. Manao kompatahana manokana ho an'ireo mpisavalahana rehetra ihany koa ny tenako satria andro maneran-tany ho antsika mpisavalahana anio, sady nahatratra amin'ny 70 taona nananganana ny klioba mpisavalahana maneran-tany. Koa dia mirahaba antsika rehetra tratry ity andro manokana ity. Ny tompony omba antsika tsirairay avy. Amen. Amin'ny maha sabata manokana maneran-tany ho an'ny sampana mpisavalala ity sabata androany ity, dia fifaliana manokana ny manana ray aman-dreny izay mpikarakara izany sampana mpisavalala izany eo anivon'ny Federasiona Madagasikara afovoany. Faly mandray azy isika tsy iza izany fa ny pastora Rakotoarmine Norvin izay filoha ny tanora ao amin'ny Federasiona Madagasikara afovoany. Miarabanao Andriamato pastora, izy moa dia fantatsika amin'ny anarana hoe Chef Guépard. Izy ihany koa dia miandraikitra ny Fiangonana Adventista Vahatetezana izay nanomana sy ny karakara izao fandarana manokana androany sabata izao. Koa dia atolotra anao ray aman-dreny pastora ny fitenenana. Misaotra ny ray aman-dreny pastora Ranaivoson Herniana Raymond izay miandraikitra ny distrikana Vahatetezana. Tompon'ny fotoana rehetra izy androany miaraka amin'ny distrika, miaraka amin'ny Explo, fantatra amin'ny anarana Chef Sifaka Habil. Manararoatra miarahaba ny fiangonana rehetra, manerana ny federasiona, miarahaba ihany koa ny mpisavalalana rehetra natratra izany fotoana izany. Androany anefa manana ray aman-dreny manokana izay nasaina manokana isika avy ao amin'ny fivondronam-be an'ny federasiona ato amin'ny ranomasimbe indianina, talehany departementa ny tanora miandraikitra izany federasiona izany ao amin'ny fivondronam-be, ny pastora Raharjona Hadja, ny chef Espadon Filgue. Saotra n'Andriamanitra isika no ny tompontsoa afaka miaona sy mifankahita eto amin'ity toerana ity. Misaotra nyreto mpiara-miasa ireto ihany koa, dia tononiko mivantana amin'ny anarana izay mahazatra antsika eo anivon'ny fikambanana tanora, ny chef Sifaka sy ny chef Guépard, izay miaraka eto ankehitriny amin'izao fotoana manokana izao. Manokana tokoa ity fotoana ity, satria fankalazana ny andron'ny mpisavalalana. Kanefa amin'ity taona ity dia mankalaza ihany koa isika ny 70 taona ny sin'ny fikambanana mpisavalalana. Tamin'ny taona 570 izany
no nekena teo anivony fitantanana ny fiangonana adventista maneran-tany ny fijoroan'ny fikambanana mpisavalalana. Koa mitondra ny tenin'ireo mpiara-miasa namana reto mijoro anila ireto sy ireo mpiara-miasa zay mikarakara n'izany fikambanana izany dia ny pastora Bosikomalo eo anivon'ny divisiona misy atsika sy ny pastora Andres Peralta zay filohan'izany fikambanany mpisavalalana maneran-tany izany, izay rehetra ireo zany dia miompopeo miaraba tsika mpisavalalana rehetra ny amin'izany fankalazana ny tsingeritaona izany. Tsingeritaona fa 70. Ary razo atao zany dia ny zia mba ataontsika hoe joyeux anniversaire androany, indrindrandrindra ny mpisavalalana na ny explorateur. Ao anatin'izany fankalazana izany dia mino fa hita fifaliana isika mpisavalalana rehetra, ary indrindra ny lohahevitra izay nibanjinina amin'ity fankalazana ny fa 70 taona ity dia ny hoe vita fihavanana. Vita fihavanana tafaverina indray ao amin'ny toerana izay niantsonina ray atsika. Ny toerana izay tena toerana tokony isy atsika mpisavalalana dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka tahaka n'ilay tantara n'ilay zanak'adala izay mbola ho renesinareo afaka fotoana fohy, dia efa tiako sady ny miaraba atsika hifaly sy ravoravo noho ny amin'izany fankalazana izany. Ny tompony hitantsika mpisavalalana rehetra. Amen. Fiderantsika an'Andriamanitra dia izay ndeha ataontsika ny hira faha-eninjato, izao ny andro ny atanorako. Hira faha-eninjato, izao ny andro ny atanorako. Izao no andro ny atanorako, anatonako anao ry mpamonjy, izay amin'ny mafanantenako. Etokisako atrasana vonjy, ka ny voty izay ataoko anio, tanterao arikombatahio, amasino omendreky anao, ny toetrako hatramin'izao. Andro ny atanorako, andresaiko ny fakampanaio, ka ny toetra tsy maintsy alako, tena ratsy izay nasatra io, ka ny voty izay ataoko anio, tanterao arikombatahio, amasino omendreky anao, ny toetrako hatramin'izao. Ndeha ho raisitsika amin'ny Baiboly ka ho vakitsika izay voasoratra ao amin'ny Efesianina 4:1-12 tapany voalohany sy 7:12 tapany faharoa. Efesianina 4:1-12 tapany voalohany sy 7:12 tapany faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ho toizantsika ao amin'ny Luka 5:17, Luka 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra, ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 7:70 izay tsy misy tokony hibebahany.
amen. Manasantsika rehetra tompoko mba hiombombavaka ka naiza toerana misy antsika manaraka ity vavaka ity dia saina mandoalika isika raha toka afaka manao izany. Rainay tsara indrindra ny an-danitro, Andriamanitra be famindram-po be fitiavana. Misaotra anao noho ny tombontsoa lehibe izay natolotra ao ny tsirairay avy taminay, ka afaka manatrika ny seza fiandriananao be voninahitra amin'ity sabata masina ity. Ankehitriny Tompo dia mifona noho ny tsirambina rehetra vita teo anatrehanao, noho ny adalana sy ny fahotana izay no tanterahina sy no eritreretina, kanefa manala baraka ny anaranao. Mino zahay fa natokana ho an'ny fahotana indrindra ny rany Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Ankehitriny Tompo dia mivavaka ho an'izao fandaram-potoana manokana izay tantana ny sampana mpisavalala maneran-tany izao. Amasino ny fiainan'ny mpisavalala rehetra, Andriamanitra, ka izotra ho amin'ny fahombiazana ny fiainan'ireo tanoranao ireo. Izotra ho amin'ny tsara indrindra ny fiainan'izy ireo naiza misy azy. Mivavaka manokana izahay ho an'ny zanakao izay notendrenao hitondra ny teny fampahirezana ny afatry ny lanitra amin'ity maraina ity. Ka sio ny fon'izy ireo, ka hipankatỳ aminay tsirairay avy ny afatra ampitainao amin'ny lalan'izy ireo, hanova ny fiainanay tsirairay avy. Mivavaka ho an'ireo marary rehetra izay Tompo, raha sitrakao naiza toerana misy an'izy ireo, any atokantrano, any amin'ny toeram-pitsaboana, dia sitrano ny marary, sitrano ny ara-batana, indrindra ny ara-panahy. Mbola mivavaka ihany koa izay ho an'ny mpitarika ny firenenay, ho an'ireo mpitantana rehetra, omeo fanahy endry avy any aminao, mba hananan'izy ireo nitetika mahomby mba hiadana ny ambany lanitra. Ataovy matahotra anao ny firenena rehetra. Maro ny tiana angatahina amin'ity maraina ity, kanefa ianao mahalala mihoatra noho izay fantatro satria ianao ny mpanao ny lanitra sy ny tany. Raha sitrakao, tovy sy tanterao aminay tsirairay avy izany, satria zanakao izahay. Tonoina izany vavaka izany noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ilay mpamonjy anay. Amen. Ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra, ka omena fotoana fohy ary isika no manana izany ho ampelantanantsika ary samy manao vavaka mangina ny tsirairay. Ao amin'ny Koritiana 2:7-7 dia manambara hoe: aoka ny olona rehetra samy manao arak'izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny amin'ny tokony hanaovantsika ny fanatitra amin'ny fifaliana. Izany hoe rehefa manao fanatitra dia tokony amin'ny fifaliana, izany hoe miainga avy aty amin'ny finiavana amin'ny fo no anaovana fanatitra, fa tsy hoe arahana alahelo na faneriterena na koa hoe manenina ianao nanome an'iny fanatitra iny ho an'Andriamanitra. Koa aoka ary isika izany samy azoto hanome ny fanatitra ho an'Andriamanitra amin'ny fifaliana, satria izay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra noho ity sabata nomenao ity.
Misaotra ihany koa satria mbola afaka manao fanatitra izahay. Indro Tompo atolotra ianao am-pifaliana izany fanatitra izany ka raiso ary tahiomba havita be amin'ny asanao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ho fanatazantsika ny fanatitra dia anaraka feon-kira fohy isika. Ho fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony dia ataontsika ny hira fa 700. Amen. Anaraka ny tokoteny ankizy isika, izao koa manasa ny ankizy rehetra mba hifantoka tsara fa hen'ny feo an' Jesosy isika. Lohatenintsika androany dia sabatra sy ny apingy. Ny sabatra sy ny apingy. Tantarana mpitaritafiky anankiroa no andeha hisintomantsika lesona amin'ity androany ity. Ny anankiray dia tsy mitondra afa-tsy sabatra rehefa miady. Ny anankiray kosa dia tsy mitondra afa-tsy apinga rehefa miady.
Ny tsara hoe noentin zareo rehefa miady ny anankiray sabatra dia ny anankiray apinga fotsiny. Indray andro kanefa dia fampitoana tamina toerana midadasika be zareo fa hiady. Loza fa maty ilay jeneraly anankiroa. Nanina hoe zareo maty. Inona nahafaty ilay mpitazona sabatra? Nahafaty anazy dia voatsatokina zanatspika maromaro izy dia maty. Ny ilay mpitazona apinga kosa dia miaramila kely tsy apozina koa dia efa nahafaty azy. Ajanontsika hatreo ny tantariny rakizy. Fa ndoaka jerentsika ny ao fanamin'ny explo ny ao fanamin'ny explo dia sady misy apinga no misy sabatra, sady misy apinga no misy sabatra. Ndoany jerentsika indray ao amin'ny Efesana toko fahaenina andininy fahaenina ambin'ny folo Efesana toko fahaenina andininy fahaenina ambin'ny folo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, tany ny finoana ho apinga, tany ny finoana ho apinga. Ny apingantsika izany rakizy dia tsy apinga ohatran'ity fa ny finoana ny apingantsika. Andraika vakintsika no amin'ny Efesana toko fahaenina andininy fito ambin'ny folo tapany faharoa Efesana toko fahaenina andininy fito ambin'ny folo tapany faharoa. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ny sabatritsika izany rakizy dia ny tenin'Andriamanitra na koa hoe ny Baiboly. Ny faniriako rakizy dia mba hanana ny finoana isika ho apingantsika ary hanana ny tenin'Andriamanitra isika ho sabatritsika. Amen. Ivavakintsika. Ray apio izahay ankizy mba hanana ny finoana ho apinganay sy ny teninao ho sabatry ny fanahinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anomanantsika ny fomba mampanantsika dia andeha andreny irany siavy ao avaratetezana isika. Dia
Miarabantsika rehetra nahatratra izao sabata masina sy manokana izao. Kanefa dia tiako singanina manokana amin'izany fiaraban'ny izany ny mpisava lalana na ny explorateur rehetra nahatratra izao andro maneran-taona antsika izao. Sady nahatratra ny 70 taona nitsanganan'ny kluban'ny mpisava lalana maneran-tany. Manana hafatra lehibe isika explorateur androany dia hafatra mitondra ny lohateny hoe fifandrafiana sa fifampihavanana. Tantara iray izay efa mahazatra antsika rehetra voasoratra ao amin'ny Luka 5:12, tsinona izany fa ny tantaran'ilay Zanagadala. Eto am-piandohana dia tiako ny hanamarika manokana ireto toe-javatra ireto. Toe-javatra tsy mampino, toe-javatra tsy nampozina ary toe-javatra tena mampalahelo. Tovolahy iray nangataka ny fananany rainy na dia mbola tsy maty aza ny rainy. Inona ny fanontaniana mety apetrakintsika ankehitriny amin'io tovolahy io? Mahatsiaro tian'ny rainao sy sarobidy aminy ve ianao? Ho anao izay manaraka izao fandaharana izao, inona ny mety ho valany? Fa ny ahy kosa dia mahatsiaro tiana kokoa aho noho ny hafa. Fantatrao ve fa ny fangatahana ny lovan'ny rainao alohan'ny hafatezany dia tena famonoana azy? Eny tokoa, saingy tsy miraharaha izany mihitsy ilay tovolahy. Inona avy ary ireo fanontaniana azontsika apetraka amin'ny rainy amin'izao fotoana izao raha mba hainao manaraka ny fandaharana? Inona ny mety apetraka ao aminy? Fantatrao ve fa afaka mandroaka ny zanakao hiala ny tokantrano ianao nefa tsy mahamiazina inana inona? Fantatro tokoa izany nefa tsy tianao izany mihitsy aho. Toe-javatra tena mahaliana tokoa ny lesona ambaran'ity tantara mahonena ity. Mahalasa saina ity ray aman-dreny ity ny hoavin-janany hoe mba mety ahoana izany ny fiainany any aoriana any. Alohan'ny andiny antsika sy malitsika ireo fanontaniana ireo dia manasa antsika rehetra mba hivavaka. Jesosy eo, mbola faly misaotra anao izay nomenao an'ity sabata ity. Raha handinika ny teninao eto izay dia engane izany mba ho tafiditra laladia an-tsainay ary ho vadifantsika diam-ponay. Amen. Lesona lehibe voalohany, ity ilay fitotonganana dingana voalohany. Ny toe-javatra lehibe voalohany hitantsika eto dia nangataka ny anjara fananany ho azy ilay tovolahy na dia mbola tsy maty aza ny rainy. Tsy nahafa-po azy ny miaraka amin'ny fianakaviana na dia tena nanana ny ampy ivelomany sy anaovana ny sitrapony aza ny rainy. Nitady fahaleovantena sahady izy. Izany dia midika fa tena mitaky ny fahafatesan'ny rainy mialohan'ny fotoana fangatahana sahady ny lova. Na inona antony manosika antsika tsy hankasitraka ny fiarahana mamy ao an-tokantrano dia tena famonoana ireo ray aman-drentsika izany. Famonoana ireo ray aman-drentsika izany indrindra raha toa ka mpivavaka sy mitarika antsika amin'ny fahamarinana ireo ray aman-drentsika ireo. Tsy hankasitrahan'Andriamanitra raha fitadiavana tombontsoa eto an-tany fotsiny ny antony hitadiavantsika ireo ray aman-drentsika ireo. Manam-pirofo izany fa ny rendrarendra no tena ankamamintsika fa tsy ny ray aman-drentsika, ny volany no tena tiantsika fa tsy izy ireo. Aoka tsy hatakalontsika ny fiainana sy ny rendrarendra mandalo, ny fiarahana sy ny torohevitra mahasoa omen'ireo ray aman-drentsika antsika. Lesona lehibe faharoa, ity ilay fitotonganana dingana faharoa. Lasa nandeha ary nandany ny fananany niaraka tamin'ny namany ilay tovolahy. Toy izao no nitranga rehefa azo ny fananany notadiavina. Niaina tamin'ny filalaovana ratsy, niaina niaraka tamin'ny namana ratsy, niaina fiainana tena manala-baraka ny ray aman-dreny izay nitaiza sy nanabe azy, niala tamin'ny fahamarinana fototra izay nampianariny ray aman-dreny azy, tena tonga fahavalon'ny fahamarinana sy ny fanabeazana izay nitaizana azy izy. Inona ny dikan'izany eo amin'ny fiainantsika rehefa makataka ny fiainan'ny tovolahy io isika? Miaina amin'ny fomba n'izao tontolo izao rehefa miala ny tranon'ny dada. Ny fiainan'izao tontolo izao no mifeny fiainana fa tsy fampianarana izay nampianarana tao an-tokantrano sy ny tao am-piangonana. Ny naman-dratsy no tonga sakaizany akaiky ny ireo izay nandao ny tokantrano sy ny fiangonana.
lasa manana fiainana tena mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tokoa izy ireo. Andehany ho vakitsika ny Matio 9:7-20. Rehefa nahita isika dia ndeha ho vakiko amin'ny teny mafy. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ambony ary ny anankiray hamavony. Na isika izany an'Andriamanitra, na isika ny Satana. Ity tovolahy ity dia tena manokana ny tenany ho an'ny filalaovan-dratsy mihitsy satria niala tao an-tranony dada, niala tao am-piangonana izy. Lesona lehibe fahatelo, ity ny fitotonganany dingana fahatelo farany ary farany izay ratsy indrindra. Rehefa nangataka ny fananany rainy ilay tovolahy dia nanao ny fiainan-dratsy, izany hoe nitotongana tsikelikely ny fiainany. Tena ny vary lavo hatramin'ny farany izy, nitotongana amin'ny farany ambany ny fiainany. Rehefa tsisy asa, rehefa lany ny vola dia lasa mpiandry kisoa izy ary niara-ny sakafo tamin'ny kisoa mihitsy. Lasa mpiandry kisoa izy, toe-javatra tena mifamatika tanteraka amin'ny mahajiosy ity lehilahy ity mihitsy no iainany. Azo lazaina fa tena ratsy atao eo amin'ny fivavahana jiosy izany. Ny vary lavo tanteraka mihitsy ny fiainany sy ny fitondran-tenany. Efa mba nahita olona izay mitovy tanteraka aminy izany ve isika? Tena gaga mihitsy raha mahita olona iray zanaka mpanankarena sy olona ambony nefa dia mivary lavo amin'ny fahadalana sy manana fiainana mitotongana amin'ny farany ambany mihitsy. Eritrereto raha zanak'ireo olona mpitondra fanjakana ireo no manao izany, tsy mba mahagaga anao ve izany? Tsy vitany hoe lasa mpiandry kisoa ilay zanaka mpanankarena sy mpanefefa, fa lasa nihinana sakafo niaraka tamin'ny kisoa satria lany ny vola. Tena maharikoriko tokoa izany. Mety ho maivamaivana ny fitantarako azy, fa mba alaivo sara an-tsaina izay fitotonganana mahatsiravina tena mahamenatra loatra izany. Tena nitovy amin'ny kisoa mihitsy ity tovolahy ity satria dia niara-nihinana tamin'ny kisoa. Haintsika ny tantara misy resaka amin'ny zava-badiana ao amin'ny soratra masina. Tena mampalahelo, zanaka mpanankarena lasa nitovy leny tamin'ny kisoa. Rehefa miala amin'ny fanabeazana omeny ray aman-dreny, matahotra an'Andriamanitra sy mitaizantsika amin'ny lala marina isika. Rehefa miala amin'ny fiangonana marina izay miaraka amintsika dia tadidio fitotonganana intelo miantaona izay nanjoy zanakadala io. Averintsika kely ireo fitotonganana telo ireo. Mamono ny ray aman-dreny na hoe mangataka ny fananana na mangataka ny lova alohan'ny hafatesan'ny rainy. Fitotonganana faharoa, miaina amin'ny fiainana feno hadalana, milalao amin'ny fahotana sy ny namana ratsy. Ny fahatelo, mitovy amin'ny kisoa satria nihinana ny sakafon'ny kisoa, tena latsaka amin'ny fahotana farany ambany indrindra. Misy toe-javatra tena mahafaly anefa, miisa roa izy ireo, tsy mitovy amin'ny dingan'ny fitotonganana izy ireo. Ny voalohany, nodiny saina, tonga saina izy fa tena ratsy loatra ny toerana misy azy. Mbola manana fitadidiana ihany ny amin'ny toe-javatra iainana izy. Maneho ilay toe-tsaina nananany rainy ka tsy nanome azy fahafana misafidy na hijanona ao an-trano na handeha. Io fahatsiarovana io no nampodiny sainy. Tsapany fa mbola tena diazy ny rainy. Tsapany fa mbola afaka mandray azy. Ny toe-tsaina manome safidy moa ny toe-tsainy tena fitiavana. Toy izany nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva, nampitoetra azy mivady tao amin'ny Saedena. Nomena safidy izy mivady na hihinana ny azo eo afovoan'ny saha na tsy hihinana. Tsy noteren'Andriamanitra tsy hihinana izy mivady na dia izay aza no tena faniriany. Navela ny safidy izy ireo. Io fahatsapana ny tena fitiavany ray azy io no nampody ny sainy. Eto no ahitantsika ny dingana
fampihavanana, ny dingan'ny fanavotana ary ny dingan'ny famonjena. Dingana voalohany mody ny saina na hoe mahatsiapa fa tena mbola dia azy ny rainy. Tsara lavitra noho ny fiainana iainany ao anaty fahotana ny fiainana iainany any an-trano. Io no atao hoe fekekeliko na koa hoe fahatsapana fa tena diso. Dingana faharoa, nanapa-kevitra ny hiala izy, mandao ny fiainan-dratsy sy ny fahotana ka hiverina any an-trano ny dada, hiverina any am-piangonana. Io no atao hoe fibebahana na fandraisana dingana vaovao. Vonina handray an-trano ny ao an-trano, vonina handray dada, vonina handray ny fiangonana, ary Jesosy moa dia tena vonina handray anao hivatry ny ela. Be dia be ny dingana ataontsika ho amin'ny fahaverezana raha izany no safidintsika. 3 moa no hitantsika androany: miala ny trano, mandany ny fananana amin'ny faratsiana ary miaina miaraka amin'ny kisoa. Vitsy kosa ireo dingana takiana rehefa maniry ho voaova isika. Mieritreritra sy misaintsaina ny any an-trano fotsiny, mandinika ny fiainana sambatra miaraka amin'ny dada sy ny fiangonana ary Andriamanitra. Avy eo dia manapa-kevitra hiavana sy hiainga andeha hody hiverina any an-trano. Efa vonina handray antsika Andriamanitra, vonina hanolotra antsika ilay fahasambarana izay very nataony Adama-Eva. Hoy ny Luka 5:17, andeha ane isika handray ny baibolitsika ka hamaky izay voasoratra ao hoe, rehefa hitantsika izany dia andeha hamaky. Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olo-marina 7:20 izay tsy misy tokony hibebahany. Efa ela ny andro ny zanany ilay rainy. Nanomana fety lehibe ankalazana ny fiverenana izy. Toy izao ny zavatra nomanina: nampanaovy ny kapa ny tongony. Ny kapa dia natao andehanana. Dikan'izany dia hanomboka hiaina sy handeha amin'ny fiainana vaovao sy sambatra indray izy. Ny faharoa, nasiany peratra ny tanany. Ny peratra dia manamarika ny fifanekena. Ny dikany dia nanao fanekena taminy ny rainy, fanekena mandrakizay izay ataon'Andriamanitra amin'ny zanany hamonjena azy. Ny fahatelo, nosoloina ny akanjo teny aminy. Notafiana ny akanjom-pamarinan'Andriamanitra izy mba ho tonga olo-marina. Ankehitriny ary dia miantso antsika explorateur Andriamanitra mba hiavana sy hiverina amin'Andriamanitra. Tsy ny explorateur ihany nefa ny antsoina amin'izany, fa isika rehetra izay nahatsiaro fa nandositra ny fitiavan'Andriamanitra. Efa vonina handray antsika ny Tompo, vonina hanafy ny akanjom-pamarinana ho antsika izy. Vonina hanafy indray ny fanekena nataony teo amin'ny hazo fijaliana mba hanavotana antsika, ary hanolotra indray ny fiainana vaovao feno fahasambarana ho antsika. Izany no atao hoe fifampihavanana. Fifampihavanana izay fanekena ho an'ny explorateur rehetra. Fifampihavanana hitondra famonjena ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Vonina handray izany ve isika rehetra? Manasa antsika rehetra mba handray izany fiainam-pihavanana izany. Hitay antsika rehetra ne ilay ray be fitiavana. Amen.
raiso ary nitsodrano avy amin'ny tompo. Hitay anao ane Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Ry fiangonana malala ho an'ny mpisava lalana rehetra mandehana amin'ny fiadanan'ny tomponao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.